Misy tenin'Andriamanitra manao hoe raha ny oloko izay natsona tamin'ny anarako no avy ami'ery kay vavaka hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanao dia hiaino any an-danitra aho ka miela ny hely ka nasitrana ny tany Kasikarei firenena nataonjanahary miavaky indrina Kasikarei manana ny kolotsainy tsy azo afindra
Saja yang bingung Bwana Masatra Otochikan Hira Hira Chikan Hira Pitulupana Seba Pandal Chikan Turparapana Shitatira Chikan Dr. Sau
Raisika Rafaela Presta Maka Rafaela Presta Rachel Sasaka Arapaitika Ni Presta Taina Samuela Arapaitika Presta Hatu Adiana Vedo Arapaitika Presta Roda Arapaitika Ni Presta Guerra Farama di Presta Arovera iya lain harus kita oke dia bisa terpakai itu sabar dikira di dalam jumlah kusto asisten sini biar lewat Dewi kandidasi gawe yang selalu merusak yang selalu meleti wajah sigasi refah panenjeng atau menatanya panjakama nyam kesehatan jandan pisau refah hingga saya jika dia menentukan ni asesi ni mana ikannya kapsarannya
STOS Bapak Presiden Maret sika siapa kay sulu may salu banantin depute ato siapa kay sulu may salu banantin kadaya to pambadi siya sa pakel saya berkian citen na transfer citen na pi citen na kandidat citen na politik mana politik tahu ni politika kita dia panas yung manatusan yang ada di kena narewati hari misan na kena turmawa kami sikor kiri piana fusni oleh pinunranan kirene nangisi
Juano anzalako politika sami janandapani jika dimanaika rangkira no transali suka kare vela reta ya politika sokol parendo no Así que kalau sudah berusaha betul. Saya jadi sikap ketika mari tua, kembali saksi kau ya saksi kalau pun rono lah saja. Balik fukui makita bisa salah apa? Dia ketika bicara nana kedua ni isi nasihat orang maksud dia hamana nana harapa. Siapa? Iya. Apa? IPBT Fitala dalam Fahmulullah Alefonia Leja Yuskesya Miarahaba tsika rehetra eto Tsonjomey miarahaba amin'reto ray aman-dreny ao anatin'ny collectif de candidat tsika rehetra dia ambony lapiazo tsika rehetra zay mandehan'izao manerana n'izao tontolo izao rehetra Madagasikara na ny any ivelany rehetra any ny fanentanana tiako hoentina amintsika dia ny rahantsika nahita ny herim-pamoretana ny rahantsika nahita ny sakatsakana natao rehefa nanao ny hetsika mitaka mpilaminana ny hoe andravahana ny ACC izay tsy manara-dalàna ny andravahana ny CENI izay mitanila ny alany gouvernement tarihany gatsay tsy misy ilana azy io fa miaro any anterehany Diamond Rajoelina ka izao rehefa manao hetsika isika ny arahana raha nahita ny tany Sabotsy Namena ny Omaly
ny rahantsika nahita ny tany mena be afaka maty talohan'izay izy tany mery tsy atosika tamin'iny andro iny any. Zao ny zavatra tiako ampitaina amintsika, tsy ampitaina amin'ny tany filaminana. Enti tsy izahay ny teny eto, olom-boafidy ny tenako miteny eto, izay miara-dia mitondra ny teniny avao anivon'ny solombavambahoaka tiako Madagasikara. Miaraka amin'ireo namana Framina fa miray hevitra amiko ireo. Ok izay fanalokalofana anay ry mpitandro filaminana. Aoko izay ny fanarahana sy fampitahorana anay fa rehefa tsy nangalana izay sanao ratsy tsy matahotra anareo izay fa samy malagasy eto. Zao efa ny rahantsika nahita tena tany mena be isaorana ilay mpitandro ny filaminana, tsy maninona isaorantsika izy ilay manamboninahitra fa izao no nataony satria ny tenako teo akaikiny teo. Tsy ampiasaintsika iny bateau iny mandeha fotsiny tsika dia milahatra mitanjozotra milahatra efa tonga saina ka tohizy toy izay. Zao anefa any zao mikarakara zavatra any avaratra any ilay kandida anankiray zay efa tsy filoham-pirenena nefa tsy mba misy mpitandro filaminana manalokaloka azy fa maninona amin'ny tanila toy izany. Iafantana nefa fa ianareo nampanimba zavatra olona ninino no lazain'ilay kandida io. Reo nanimba mifananan'ireo kandida ireto misy telo tamin'ireo mitorahandrareo vato, mitorahandrareo tapakazo, mitorahandrareo seza, mitorahandrareo mivelesiny tamin'ny vongana beton. Tsy misy mifanadihadina hatramin'izao tsika miteny zao na kely varavety aza. Fa maninona ahoana moa ninona ianareo fa iseny sy ny ACC zay fampalompony Rajoelina mialatsiny fa majorité présidentielle efa tsy président moa izy amin'izao fotoana izao. Ka izao mazava ny fitakintsika marobe isika manaliny amanetsiny. Misy olo tena vahoaka malagasy amanapitisany maro isika manandrika eto Antsonjobe. Mbola mamerina aminareo izay fotoana izao isiny ny fifampiresahana na latabatra boribory io na latabatra efajoro fa mila mifampiresaka mba tsy ho tara loatra dia iza no victime ny vahoaka malagasy fa tsy anareo ireo. Ka izay ny teniko hoe aza matahotra ntsony ianareo fa sahy mijoro mijoro ianareo. Raha ny toerana nale rehetra dia alefa vanitra mpitandro ny filaminana mirotoroto avy any ireo. Tsy aninona tsika izany fa vorovorona rehefa tsy nanao zavatra ratsy isika, rehefa tsy nangalana isika tokony tsy hitsoakotsika fa mijoro satria ny ara-drariny ny ara-dalàna ny takintsika dia manentana tsika hijoro hatramin'ny farany ninona hitranga. Makasiraka tompoko. Ia vehivavy dia raitsika ihany koa izy ilo mavahoaka vanivangain-drano Madame Eleonoro Ove volna be. Salama tompoko. Akora babe. Amin'ny alatsinainy raha afaka pitso ho tonga ny vangan-drano indray ilay mpandangy efa fantatsika. Amafinainga any amin'ny distrika ny vangan-drano satria tsy misy zavatra vitany fa fampahatrana vahoaka nataony tany. Ka eto ny tenako ampita hafatra satria mbola miaraka amintsika eto ary manantena nareo hiaraka ampita hafatra amiko. Fa ka tenonareo vangan-drano vandivandy ny andro Rajoelina. Ka ekesika vangan-drano fangalany fahefany sy ara-dalàna. Samy malagasy tompony ty tany ty sika ary tsy manaiky ny fanitsakitsahana ny lalàna eto Madagasikara. Tsika tsy Antsonjobe miaraka amin'ny vangan-drano tsisy manaiky an'izany. Isaorantsika ny collectif de candidats amin'izao hetsika tarihany atsika izao. Isaorantsika ireo mpiasa
Fanjakana manao fitokonana mpahasahina isarantsika ny mpikatroka rehetrarehetra mpanao diabeta andrenivohitra mampisefa tsy manaiky ny tsy ara-dalàna, tsy manaiky ny gouvernemanta, tsy manaiky ny HCC, tsy manaiky ny CENI, saotra tompokolany zany zavatra ilaitsika ary manentana antsika tompoky vavy manentana antsika isa-tokantrano mijoro manana fahasahina fantaranaka ny simba ny firenentsika ny simba tsy ekentsika zany naza eto Madagasikara. Afatra farany manovangan-draso atsika rehetra tsy ekentsika ny fifidianana fahaenina ambin'ny folo volana Novambra. Saotra makasitraka misaotra ny solomavaovao tsika kisakasy famitaraina hoe tsaka raha isika ho anatin'ny zato etsiry zany a misy solomavaoaka avany Antsirabe solomavaoaka José tompolasy tompovavy tsy rombaka ny tena fanombahana ny tafa fa tahaka ny fanjakana Antananarivo ka ny tonga velomony voafeno ary ny tratra aoriana tsy mitondra tapany. Manoloana antsika eto ny kandida folo mirahalaza ilorovina tapon'ora firenena zay manapirofa antsika vahoaka malagasy fa tena fihavanana pirenena no ataon'izy ireo tompolasy tompovavy Tsona baraka zera tenaina fa tsy anao resaka lavamona maina fa io tolobahoaka io tsy maintsy vitaina tompolasy tompovavy. Ka izao afatra ataontsika teotsika rehefa niresaka hoe retoreto mitoetra problème eto Madagasikara dia ny CENI ny gouvernemanta mitsingilana ary ny HCC dia gaga ny ray afako maly ny apray izy ny apsense tompolasy tompovavy etsetsika be zazatsika bebe firenena manerana zao tontolo zao fa eto Madagasikara ihany misy an'izany hoe rehefa miteny le olona anakiraiky milaza ny heviny dia lazaina fa marary saina marina tompolasy tompovavy isika rehetra vahoaka zay tonga eto atsonjo be androany mampitako ny afatra atsika rehetra ny any atsimo any rehefa miteny dia hoe tsy mipody vato sy nera dika zany dia tsy mihemotra amin'ny fanapahan-kevitra manatao tompolasy tompovavy dia izao no izy efa tiafatsika mahavelona matsika miaraka isangana isika rehetra distrika Rivomamo tany tonga izany ary dia manao bety avy miaraka amin'ny député Rodin orakoraka marobe arangana marobe miaraka amin'ny député mbola lava dia lava izany filaharan'izany ary dia orakoraka be ho atsika manaraka ny mpandarana any Antsirabe rehetra any satria izay dia aty Antsirabe zao fotoana zao dia miditra atsehatra zareo distrika Rivomamo izay délégation maro dia maro tokoa ary efa nazo toerana ao amin'izay velo e ave zao amin'izay isika dia nampiseho foana fahendrena hatramin'izay ny zavatra mahagaga eto Madagasikara dia ohatra ny taonangady nitotranyreto mpitondra firenena manao mpitary-batsy vitam-bavy reto ka ny sasany ny soramenaka ny sarany ny sorapota maninona no miteny izany satria izao rehefa zareo no manao dia voromanga fa rehefa isika dia vorondolo ka manomboka izao
omentsika azy ny définition natao hoe propagande fa tsy fantany samy maneho hevitra eny rakatia ka nahoana ny rehefa zay manao hevitra sakananareo manaika zao ve tsika za tsy manaika ka izao dia tapitra ny fitenenako raha misy baka amin'ny orirana any a tsika koranga korongo tsy azo idirana ary raha misy varatra mitsena any isika vato lampiazo andizany dia izao raha misy mandraona any misy anaran'ny candidat aloha tsy teneriko aloha raha misy mandraona any tsika ko tsy azo ranonana rakaty a dia farany am'izay azany akelofilna rakaty zarena fa fidoboko mibafina ka ijoro samy tsy ijoro e volona vesaty volona e dia avy maveny candidat tsika collectif de candidat dia tatika trano maitsa tokolasy tokovavy fa engany sika rehetrarehetra mba natako siroplanina dia ny ambony misy sinanina tsara tokola makatreraka tokovavy ia soratôtsika rehetrarehetra faravaila manokana ny Valerivomamo orana Beoanarivomamo aravaina raha makaeny era Madagasikara amin'olona erama alefa ia ao anatin'izany izany no agnatantsika solomavahoaka avy any an-tanifotsy mitsanany anaro alolamina alefa 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 ia 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 avy atsonjo be olona tsy ampy zany a raha mahita zao ray aman-dreny joro eto zao tsika dia zany orakoratsika zany dia tsy ampy mihitsy avy reny avy atsonjo be atsakany tanana tsonjo be raha o izy mbola tsy nahita tamin'ny fiainako a mijoro olona lehibe eto amin'ny firenena manao an'izany fampihavana-pirenena zany amin'izao fotoana zao mbola tsy misy tamin'ny fiainako to mangataka anareo ato mangataka anareo folo miraharaha mba hijoro kely azavady mitsangana kely nareo to mafimafy sotra to tokolasy vavy satria mazava loatra zany teny vahoaka eto atsonjo be zany zay solotenany vahoaka na tanifotsy vahoaka mivaky nakaratra dia miaraka aminareo candidat folo makatreraka tokoa makatreraka tokovavy Osarafe! Alemantiega! Alefa! Alemana nanti Fanny Mantira disuruh mga boga pumalera siketa na sanapera Alefa! 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 Iyo iyo! Iyo iyo! Iyo iyo!
Ambesa usa. Oke. Mana wana tawag na ho? Merapa? Andre tu Remaden Presida Fulum Rala Tisik. Merapa ni panopolitikas na sistasa reta warina? Merapa anareta fawoka afamla falu al merapa chika papita fofo. Tup klasi tup bar. Anu buah gua tiga partia de isu baba kaya rachika manau. Manau anda isa tidak kata pernah ya ramerna ne sama tatele. Awa. Rachika. Rayo. Esuri. Dewa pelatanan Latsmana. Lipire nenai. Amen na. Ara ver kita di dengarnya wam tengreman dia pusna dengar manu nambre. Awa. Asiga. Rayo. Amen na. Mistika ni matuci ke manawan saya bakat saya. Net kasrar. Ititulah to cingati saki. Net cingambang. Net kasrar. Ititulah to cingati saki. Nato cinga pilamina. Net kasrar. Ititulah nato cingati sakia. Nato cinga pa marina na. Armet kasrar ititulah di sakia. Nane unaf jabatan rasa. Net kasrar saki. Nane una nitanda pirene. Luisa. Mistora matap sampan dikira. Saki sonyak. Rai tifa samundala na teto kitsunsu beti kutsu. Dena no vanagarasa na antsu zay maro samihafa. Vaomenena tsika ampera. Aratsika le vanametraka demande a fa mila filana setra. Raha azo zao toeran'izao isika tsy nasina mpitandro filaminana nandamina amin'ny fifamoivoizana. Ireo mpirofon'ny toakateaka ny distrika Anarivomamy miala tamin'ny maraina voateo voatonga. Ny fahita lavitra zay mandeha amin'izao sakana fanentanena sy brouillage samihafa zarana hitany sary. Brouillage samihafa zarana hitany sary. Kason resaka mangina aloha. Raha tsy mangina anao za tsy teny. Isa rotel mangina. Son resaka manomboka amin'ny herinandro ambony miakatra ny dekretolona. Latsinaintsika makabahana tsara. Manomboka talata zany alavantay. Tsy haiko manoratra an'izany fa samy manoratra
dia zao mila tsy matahotra tsontsika ire manzare manko tsika hoe ay sy reto ange mikilemilemy mikileminao ireto any be fandeferana nitsaiky efan'ireto olona reto ve de be fandeferana fa nareo mandady atsaina ka noho izany ampy zay mbola anao déclaration mezineziny raha rehefa aveo fa mifantatsika de tsotra andao faranana amin'ny herinandro ty tolo ty e ka rehefa atao de atao a fa sao de zahay miasy de nareo miala ilony tsisy mandeha miasa ny mpiasa tsika rehetra hop eny ary velo rano baziba zay a zay vadika aloha sotra nareo fiangonana e averiko ndray zavatra nyteneniko teto amaranako ny kabariko don't be afraid. Weekend time is now. I love you. Mietketsika ao anatin'izany fihetsiketsika zany no anatantsika ny président Mondaro Indefo. Alefa! 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 Abulla Tarana! Alefa! Alefa! Yo-yo! 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 Kenuna! Rivahoaka n'Antananarivo voro-maro eto Antsonjobe zao ariva zao vahoaka mateo ty salame tonga eto ny tenanay amizao tolakandro fotoana ny fanomezana nataon'ireo collectif des candidats niarahana ny vahoaka eto Antananarivo manoloana ny toedra raha ankehitriny zay andalovan'ny firenetsika ka nanasany ny tenanay ho tonga eto amizao tolakandro izao ka dia tonga eto zahay tompoko lasy tompoko vavy manome voninahitra ny vahoaka izay vory eto Antsonjombe isaky ny asabotsy sy misaotra ihany koa ny collectif des candidats zay nanasanay amizao tolakandro zao misaotra tompo misaotra ihany koa ireo solombavam-bahoaka zay tsy misahaka hatramizao manentana izao tolom-bahoaka izao satria dia tsy tolon'ny collectif des candidats irery ihany zao fa tolon'ny vahoaka malagasy kay manontolo manerana ny nosy tsy zovina amitsika tsony ny zavatra mitranga eto amin'ity firenetsika ity ny tsy fanahan-dalàna zay lasa rano fisotro mihitsy andavanandro ankehitriny ary dia lasa valala versaina mbola velona ny vahoaka malagasy ohatrany valala voatango zany satria dia ny hitsikitsika natao
ivavahana indray zany a no lasa papango maka ny zanak'akoho dia ny vahoaka malagasy zany satria dia ny safidy ny vahoaka malagasy mihitsy ankehitriny no tiana ozimbazimbaina no tiana tsy omena asina ary tsy azo ekena zany tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny niangany ty tolona ity moa zany na ty etsy bahoaka itya dia raha tsika mahalala fa dia ny hoe fiatrehana an'izany fifidianana filoham-pirenena ho atao eto amin'ny tany sy ny fanjakana izany kanefa dia fa raha mahita fa tsy fanomanana fifidianana no atao ary tsy fanomanana alabato akory fa dia fanomanana ambolena fifidianana tiana ho raha tsy zao isika rehetra dia mitsangana ny tsy atontosa izany fifidianana izany tsy hoe tontosa satria efa tsy tontosa raha ny fahitana azy ny fifidianana fa dia atao amboletra fotsiny. Raha tsy hijeritsika ny zavatra nitranga omaly mahakasika ny fametrahana ny androm-panjakana rehetra eto amin'ity firenena ity, raha ny androm-panjakana avo indrindra eto amin'ny firenena dia ny HCC izany ny haute cour constitutionnelle na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay natao ho mpitondra teny ny lalam-panorenana dia izy indray no mamingavinga izany lalam-panorenana izany. Trofo mitoaka amin'ny tenda tokoa satria afaka omaly izy mamindra ny fahefana any amin'ny gouvernementa iraisana, androany izy omaly izy mamindra ny fahefana any amin'ny saritsary na filoha ny anteny miarandoolona dia fanjakana toinina loatra re no misy eto Madagasikara ary dia izany ve no mendrika an'ity firenena malalatsika ity. Vao androany no androany zay dia mbola maheno vaovao fa efa vita ny procès verbal mahakasika ny fifidianana raha amin'iny faritra atsimo iny no resahana. Izany ve no atao hoe fifidianana? Ary iza no tena matahotra ny fifidianana? Ny mahagaga dia ny filazana fa hoe reo andaniny reo dia olona matahotra fifidianana fa na iza tokana ihany azy dia afaka mampipitipitika an'ireo collectif des candidats ireo. Ny zava-misy anefa satria zay ny ohatra raisitsika eto dia ny hoe tsy matahotra combat zahay na iza rery fotsiny satria Bruce Lee dia tsy matahotra combat iady amin'ny 1 ambin'ny 10 na 2 ambin'ny 10 na firy na firy. Bruce Lee tompoko tsy namatotra ny tanany olona mpifanandrina aminy rehefa manao combat. Bruce Lee dia olona ampifanatanjahantena, olona malalaka ny tanany sy ny tongony no mifanandrina aminy. Fa ny Bruce Lee atsika eto fatoha ny tanany candidat dia ampiakarany eny ambony ringa dia izy ihany no mamely totondry. Zany ve ny combat à la loyale? Zay no mahatonga atsika rehetra tonga eto diovy ny raha rampifidianana fa tsisy matahotra an'izany eto. Ary rehefa misy ny lany amin'ny safidim-bahoaka marina dia tonga amin'ny fitenitsika hoe arabaina ny mpandresy ary ny resy kosa tsy akoraina moa ny filaza azy. Ka izany tompoko lahy sy tompoko vavy no mahatonga atsika mijoro ankehitriny ary
tsy mety ny sainay amaneritreritra raha ohatra ka tsy ijoro eto anatrehanareo vahoaka nefa milaza zay ombieny fa ty tanindrazana amin'ny fotoana inona raha no anehoana ny tena fitiavan-tanindrazana zao ny tena fotoana anehoana ny fitiavan-tanindrazana ka vonona zahay ifanometanana amin'ny collectif des candidats ifanometanana amin'ny solombavam-bahoaka satria dia tsy mendrika ny malagasy ny safidina koveta ny safidina vary zay tsy fantatra akory ny vola nividianana azy na aviaiza izay safidy zany zay tsy mendrika ny malagasy satria dia ny fahantrana zany nomba foitsika nomba foindry zareo ifandimbiasa ny taranaka malagasy ka amaranako azy dia mijoro eto izahay manentana antsika rehetra sy iraviravin-tanana ifanometanana fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe ekena ve io fifidianana petatoko amin'ny 16 novambra io ekena ve sary bakoly atsangana hitondra saritsary-panjakana io eto aritsika tompoko lahy sy tompoko vavy ahitany toyny fa dia mankasitraka makatelona asitera avy eo an'ny président avy antrantsika dia andrainy filoha maro karavalmalana zay mangina tsara daholo am'izay dia mihaino tsara dia mieritreritra tsara dia mitadidy tsara fa raha ohatra ka natao anatra tsara ny fanokana-panjakana tamin'ny 2024 tsoran'izao Madagasikara dia tandremy fa tsy andrakanaka ny fitondrana firenena tsy andrakanana ny mitatana hoe manao président république zany fa tena mandray amin'ny fony mila fitiavana eo andeha zay rehefa aveo zao antanindranao union européenne rehefa fikambanana be da be hoe inona zany hoe filoham-pirenena mendrika tena manompo vahoaka fa tsy tokoany vahoaka ka raha eto itsika ny manipule an'ireo vahoaka ireo mampalahelo mahazo azy zay natao hoe ny ataony hita tandremy tsara zay ataonao io any no hitanao fitaka daholo fitaka sinainga ny politika eto Madagasikara satria fitediavam-bola dia fitediavana seza dia manipulena ny olona ty zay avereny mianatra ny zanany ameo asany tanora ary indrindrindrindra jereo le olona tsy mihinan-kanina dia hoe aminareo hoe mitadiava tsara ianareo rehefa manao zavatra za raha nao an'ity zavatra andro kely sisy iainako hoe za tsy andany andro amin'ity fa amonjy anareo ny mamaya mba lay visary an-tsaina mba lay visary an-tsaina fa Madagasikara ny voalohany tamin'ny 24 Madagasikara ny voalohany nanao amin'ny toekarena amin'ny changement antsika miresaka zao aiza misy atsika zay mahatonga hoe maiza mitadidy mpandahatra moetsy dia mpandahatra zay alefany eo alefany fa milaza aminareo tsara fa eto amintsika miresaka zao zany ACC zany tsisy mandeha amin'ny zeloniny intsony ny zavatra ataony
Zany sy an'izany hitanareo tsara zava-misy. Maninona mahatonga miteny an'izany aminareo eto? Reo vahoaka be da be reo aza manody mahazo azy fa tsy fantany tsara tena fandehany. Fa ny tompony andraikitra voalohany dia zao ihany. Zany président de la république zany a tokony fatapatatry ny olona zay hiaraka aminy tsara. Mahita mihitsy amin'izao fotoan'izao a fa tokony eritreritra tsara isika mpanao politika. Tokony eritreritra tsara ianareo mpanaraka anay. Fa tsy anakilembenana fotsiny zao de lafa rehefa tsy any amin'izy. Zao zany ny zava-misy. Tsy mandeha araka ny lalàna misy intsony. Lalàna misy a intsony ny fitantanana firenentsika. Lalam-panorenana ny joron'ny ny firenena anankiray. Lalam-panorenana zay ny mahatonga hoe tandrovana toy ny Andrak'Andriamaso a lalam-panorenana. Ao anatin'ny lalam-panorenana daholo a ny zavatra rehetra. Roanjato taona mahery ny Amerikanina mbola tsy novana lalam-panorenana virgule. Eto amintsika misy zany gouverneur zany. Eto amintsika misy olona tokotsoka ao anaty lalam-panorenana. Ho vovaindra laha fotsiny le izy. Tsy misy mihitsy fanajana makany ary ny lalam-pifidianana. Tsy misy mihitsy zany. Nefa misy daholo reo le lalam-pifidianana tokony arahana. Dia hoe iroso amin'ny fifidianana. Tsisy manaiky fifidianana izay atao amin'ny fahaenina ambin'ny folo volana novambra zany raha tsy mety teto izy. Zay ve no enoy tsara aloha, enoy tsara aloha. Enoy tsara aloha. Nareo fa zay enoy tsara mieritreritra mandinika. Listina rehetrena ao anatin'io listy daholo. Izay telo ambin'ny folo. Ao daholo ny anarako, ao ny anaran'le rangary, ao ny anaran'ny 13, ny 3 zay misy rehetrarehetra ao daholo. Dia ahoana rehefa tonga any izy ho forceny io. Tsotra fotsiny ny zavatra ataontsika. Tsotra fotsiny ataontsika. Efa milaza sika fa tsy ilaina io. Dia zay fomba tsy isiny io tsy maintsy heveritsika zay tsy isiny. Dia ny fomba tsy isiny io tsotra ihany koa. Tsy maintsy miditra amin'ny 13 mai tsika na tiana na tsy na araka ny sain'ireo. Ka izao enoy tsara e. Lasa tsy mba fanadino. Ny teny teo a dia monjy rondefo. Zay ny tany tena nanongana tamin'ny 2009. Miangavy aza mba hitandra amin'ny 2000 zao akakeo. Zay le izy. Tena manaiky a tsady erery izy fa rasika menakavy. Zay mahatonga azy ny teny teo. Vonina nampy anareo zay izy a malala ny clé izy zany. Ataovy le izy. Ekena ve sa tsy ekena? Dia zay zany aiza anao dia monjy rondefo. Sa tsy araka aminao tsotra tsy vitanao io. Aiza anao tao? Amin'ny avianao ve anao naranao azy? Politika natao, tsy maintsy atao zay nanazy. Ataovy zay atafavoany io dia teny fotsiny. Anao hoe marina tokoa zany tompoko lahy sy tompoko vavy fa tamin'ny taona 2010 dia tsy fantatro hoe inona le fomba fiteny azy teo fa dia nitsangany izahay nanohatra ny fitondram-betsaka ny zavatra tsy nety teto amin'ny firenena. Kanefa malahelo ny tenako milaza amitsika fa tsy fantatro na mihoatra firy avo firy eny tamin'ny zavatra no tsy niavina tamin'ny 2010 no misy ankehitriny. Firenena iara-manana tia tsy maintsy miara mifanometana antsika anarenana an'izany firenentsika zany.
Iaratsika mitady zany lakle zany a. Mety misy ampahany ihany aty amiko. Saotra toko. Zay a raha eno tsara hoa ny toko fitaka fa ny ataony ho hita. Efa makaty amintsika miaraka amintsika dolo mpanongana tamin'ny 2009. Za tsy mbo mialaala zany na miolakolaka zany zay tena izy le izy. Eto amasom-bahoaka izy ny tena zany a. Eto ambasombahoaka enora tsara ny teniny teo. Andray anjara ozy. Tianao zay paikady rehetra izy. Izahay, isika rehetra miaraka. Fa tsy maintsy amin'ny résumé, teo ny nangoanana eo koa nangoanantsika azy. Zay, Africa the world, yeah. Era veo alle presta artista. Atsonjombe. Vonna sas vonna. Mila uvainao ny tantara Madagasikara Atsonjombe mavita azy. Mijery anao ny Diego Ceres Atsonjombe mavita azy. Mijery anao ny Thomas na Atsonjombe tsara fanay. Mijery anao Fianarantsosy Mahajanga Atsonjombe. Tuléar mijery anao Atsonjombe. Uva ny tantara Madagasikara. Muzika kely. Wang never quite from Mazava. Sara fatantsika ohatranao rehetra tonga isan'andro milatra satria avy amin'ny herin'Andriamanitra ny laharantsika ekena satria ekena sasany avy amin'ny herin'ny vola avy amin'ny herin'ny t-shirt ekena isika dia nilatra ampilaminana tanteraka kanefa ny atao zareo tsisy dikany andefasany bombe lacrymogène andefasany zavatra rehetra tsy ekeny tsonjany zay mahatonga ana miompo-kevitra amin'ny zavatra resany zareo teo amin'ny herinandro ambony okasatsyoke musique
Oka zay fanotokondona mpanjakana, volam-panjakana isan'andro tompolaitok vavy. Ok zay milaza Rajoe hoe amin'ny farantaona alohan'ny fifidiana ozy dia atao fitokana autoroute 20 kilometra. Aiza le autoroute? Aiza le autoroute? Na 1 kilometra tompolaitok vavy tsisy autoroute ao e! Raha milaza amin'izany dia nanao virement eo amin'ny 70 millions de dollars ho an'le entreprise manao le autoroute. 350 milliards d'ariary nanjavona fotsiny amin'ny kitabolam-panjakana. Tsy akijana ny finanam-bolam-bahoaka ataony fitondrana io hatramin'izao ministre ny finance ony mamoaka vola amina gony avy amin'ny banque centrale alefany amin'ny arena. Ekentsika ve zany? Ekentsika ve zany? Ambony tanatsika menakavy musique. Tamin'ny herinandro tia niantso ako ny mpanondrana Lavany, ny mpaondrana Jirofo eto Madagasikara satria tsy ameny Edgar Zafindravany autorisation ny agrément, tsy ameny. Tsy ameny. Zany vele fiainana tiantsika dia tsy tafiditra anaty volam-panjakana any amin'ny 10 millions de dollars zany noho ny Edgar Zafindrava ministre ny commerce. Atsangano tanany lesy manaky an'izany ka eto amin'ny tenansika misy Tsambaratelo tsy maintsy teny comme vahoaka ny Antsonjobe, vahoaka ny Coliseum, vahoaka ny Tananarivo, vahoaka ny Arivon'ny Mamo. Tompolaitok vavy mety sa tsy mety za miteny Tsambaratelo? Mety ve? Dia zao satria moa zay candidat collectif dia mitady ny amana ny olana eto Madagasikara. Zay ny tena ombony anay am'le zavatra rehetra voalaza reny na ny ACC na ny senina ny gouvernemanta dia tsy misy fifanarana ara-politika. Dia mifitahany zaro zaho ka niankaiky fitondrana ny antsonako hoe fankahita tsika rapitso ariva efa tamin'ny herinandro lasa io andro alina dia mba hiresaka momba ny vahaolana dia faly ako andro alina nanao le fotoana tonga teo inona ny zavatra nyresany Roland Ratsiraka engavinay no mba hanao propagandy amena vola amina miliara andana manao propagandy. Ci vovido pura, ci vovido pura, ci vovido pura, ci vovido pura. Ok, sa ci ok. Misy candidat hafa asakasaka anjareo satria laza tamiko izy hoe enao so de utara fa misy candidat hafa efa vonona am'izany ozy izy. Tsy haiko zany hoa fa za de mbola mamerina ny hafatra zay nameko any Andriamatoa sy teny Andrena Solo ny haiko de niteneniko izy hoe mila mirahina amin'ny candidat tsy afaka manao propagande tsika satria anatin'ny lalam-panorenana dia mazava ny article 47 milaza hoe efa misy candidat anankiray tsy afaka manao propagande
dia mijanona miato ny fividianana tompolasy tompovavy. Zay fa dia misaotra ny Antsonjombe mavita azy. Antsonjombe mijoro lalandava tsy manaiky resy. Ekena satsy ekena. Fana tompoko lahy magaziniko tompovavy. Tsy voavidy vola. Tsy voavidy vola. Alefa. Tsy voavidy vola. Alefa. Tsy voavidy vola. Alefa. Tsy voavidy vola. Alefa. Ufa, ufa. Yo, 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 yo. Otarafe. Yara kura kamafta. Raisitsika aloha le zandrikely ty alohan'ny akaran'ny zalahy mahafinaritra. Raisitsika aloha le zandrikely ty anao tononkalo ndray olo lery. Tononkalo lery oety zandry. Asivy tabataba be. Miarahaba ny collectif des candidats. Asiora be ho anazy e. Dia ho an'ny olom-panjakana rehetrarehetra zay manaraka ao. Alevako le tononkalo e tapidalaka le ny titre. Le malagasy kely mitady fahafahana ny tovoatiftifitry ny lacrymogène. Angamba tsy tsony ny atao hoe fahalalahana kanefa io mazana ny lazaina sy teneniny. Tsy tahako ny asa fienina ny fandika an-dalàna. Dia ny aty ambany aty no mijaly sy maneniny. Tapitra vahiny no mandaky eto an-tanàna manotritra ny tany sy mangorona ny harena. Zato tape anti-muka. Tena ihany koa filoko volavola fa le zay tena gasy no hitondry ray ny tany. Reo zangareo no voavidinao vola fa tsy izay malagasy sanatiavy ny tany. Mila vola isika amin'ny fiaramila sa. Misy angana ary tanora fa zamanana iary. Fa rehefa mitsotra ny vahoaka amin'ny tany dia tsy maintsy mipoaka Jasina Poskuda, Resicia, Atove Pia Pizza. Azeron Zakravia Pazar.
Sao? Faly miarahaba vahoaka malagasy sy vorakoraka mafy be. Mba hiteny kely mizaha azafady amin'ny marem-pianakavinana tena tsapako tsara mihitsy le satria za repera zay vehivavy kito dia zay natara fa tena makasitraka fa tena zao le zavatra tiako le tena le mitolona ho an'ity firenena ity ty raha levako ty a ira ho an'ny tolona ho amin'ny fandreseny ty orako ray fa mivoraka orako ray fa zao a okaloha tsika androany ety misy olona mijery tsika eo misy bitsykila eo bono tanana abonobono tanana abono tanana abonobono tanana abono tanana abonobono tanana abono tanana nafirina milatsaka eto tarafifina kuerapeto tsataorana natiako masako mitona peto tsiako sambando inketo tsisolana kamagigina raha tsy sabara falasanay zao ny amboara hinanlokanay aombe hinanlokanay aombe kamagigina raha tsy sabara falasanay zao ny amboara hinanlokanay aovaova le saina malagasy arawa izy raha tsy mitendo 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 miaraka satsot terekelun tableau 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 kandidater tarisleaka terfazao makala tetetere farats fana tetetere farats fana atovreraka mandaka sondra amanzerra tana nyobi matun live fangalako sondra budra tanana droan nyobi sesa mandeo de lambamia fakodrom lawale mele mersa kelna avocatro cara de tugonese atov mafu ale urakura ka fanet feware fa urakura fa furaka oh au vale tananeu Izra tsumtende Izra tsumtende Izra tsumtende Izra tsumtende Izra tsumtende Izra tsumtende Yarakam Izra tsumtende Terekelun tableau 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 Yo Mafia Yo Sara Yo Aizara Sumain resun tulla 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 Oh Ole rua Ramira para Cisambara falasane zone puara inalokanai aumbe inalokanai aumbe kamangi kinara cisambara falasane zone puara inalokanai inalokanai para au fovale sana we se Izra tsumtendo Izra tsumtendo Izra tsumtendo Izra tsumtendo Izra tsumtendo Izra tsumtendo Yarakam sot Terekelun tableau Terekelun tableau Terekelun tableau Terekelun tableau Terekelun tableau Terekelun tableau Aiza Ato vetsumen resun tulla Alem Suman resun tulla Suman resun tulla Suman resun tulla Pull up DJ Tena Asakan to solo rasana Awarelai Asakan tolo tangan se Malakas Tiva safa Malakas Tiva sa Tiva sa Sumet siga fasazan tan siga osa tchau Don't DJ DJ So, Ahora lugar sat
misaoty alefa DJ Sumeneva Santa lei So Ahora lumero sot Alefa misaoty Alefa misaoty Ya Anvaly sy sasansata koatrano somary taraiky ny rava Varavarana jiaby ny tsy nitay mamaly zaza Sakaka sahirana lany fanahy Nagezaky matamona Netana tratrambeky napetra faizina azo baza Nantaneko labatikine Tsy mazava tsisina Mikaeko amin'ny telefony fa hapa Tsisina taratasy nosoratany Lohako marisa safady Miaramira hoe tsy meko vaza Rosanda fanamromaky fanasany vaza Yaba Sumeko vaza taniko lety Sumeko vaza Yaba Sumeko Mamafe Sumeko vaza taniko Sumeko vaza taniko Sumeko vaza taniko Sumeko vaza Yoyan Sumeko vaza taniko lety Sumeko vaza taniko lety Sumeko vaza taniko Miara mamala rewe Yo Sumain sumadresun tulla What's manesun tulla Sumain sumadresun tulla Sumain manesun tulla Sumain sumadresun tulla Sumain manesun tulla Nernandro Ya Fuzeo formatur sala Fanfat kula sanvaza Luma si sanna petra Fala sa unis fat Sale sa iran Suma vitan se Plesiran Dela season tate na kafa Tia vela vila Isanandro menu velrano Bulat tukasena yani Heka inja mena sufra yan matugas manao izany Teta veleta sumfatraku Sisni nina Katosmadendra masku akafaku Sumeko vazantan kuleti Sumeko vazantan kuleti Sumeko vazantaniko Sumeko vazantaniko Sumeko vazantaniko Sumeko vaza Sumeko vazantan kuleti Sumeko vazantan kuleti Sumeko vazantaniko Sumeko vazantaniko Sumeko vazantaniko Aizam tiaka futsinelu Alefa tiaka futsinelu Tiaka futsinelu Tiaka futsinelu Tiaka futsinelu Tiaka Tila mode Dena sulno papasasi Kareno tupupop Dena velan letra bungo Deiza na bat fusungo Satseka lak fafaliko Kir de dedicação anal aleira nele de let's pointira Fatsmaninu Isolação na de Iria tante para Tony Mana Fisolação ni para que Suf kurana no mamansaza Sakobi abineza rasaza Si ulana no kwande Sumanu Sumina nizarwe Sumeko vazanta Yeba Sumeko vazantan kuleti Yeba Sumeko vazantan kuleti Sumeko vazantan Antanico, Sumeko vazantanico, Sumeko vazantanico, Madagascar, Sumeko vaza, Yeba, Sumeko vazantaculeti, Sumeko vaza, Yeba, Sumeko vazantaculeti, Sumeko vazantanico, Sumeko vazantanico, Sumeko vazantanico. Aufa letanana, Aufa letanana, Aufa letanana, Aufa letanana. Tanana, whoa! Aiza, yo, Atau mas pele fala leis para narawe. Sumain sumandre suntulla, chica. Sumain sumandre suntulla. Sumain sumandre suntulla. Sumain sumandre suntulla. Sumain suntulla. Sumain sumandre suntulla. Sumain sumandre suntulla. Sumain suntulla. Pull up DJ. Solo tu. Asira kura kama pe. Aitale ura kura ke. Asira katia.
Kulasa Jawa. Adriana Lamange. Sawalua. Raisi kiam diuroga be. Presta hajo nenenar fel. Yo. Sawa. Folaza andreo namana kandidata eo a fa mbola manana fotoana ry zareo rehefa aveo a amin'ny vasa miandry ranga amin'ny vasa tsy afaka tsika mandingana nefa voalamina fantaritsika tsara fa ho an'ny Madagasikara nanaovantsika an'izao akopako paila saina anehoana fa ho an'ny Madagasikara nanaovana an'io tolona ho an'ny hoavy ny ty fireneny ty a ny atongavatsika eto marina sa tsy marina mila mibanjina ny hoavy isika satria raha izao mahazo an'ity fireneny ty a dia satria tompona andraikitra daholo tsika rehetrarehetra tsisy afaka miala amin'izany ary saina sahitsika mijoro anatin'ny firaisan-kina ananganana firenena vaovao zay toetsainy zay any tokony baiko atsika anoisana ny tolona satria manomboka zao dia efa voalaza teo fa tolom-bahoaka ity ary ny tolom-bahoaka rehetrarehetra dia teo amin'ny 13 mai namarana anazy na nomboana azy ary tsy maintsy tafita eo tsika ary tsy maintsy fitaitsika eo fa izao a mila fandaminana tamin'ny herinandro tsika teto nanao sininy araka zahay a amin'ny fanoizana nyty tolona iombonana ity tsy nisy mivady tamin'izany teto tsy ilaina ny fifidianana amin'ny fahenina amby folo ny volana novambra satria feno kolikoly dia mbola mitoy zahay iara-mafisiny zany ary tsy maintsy fitaina ny tolona zay natomboka tsy nisy fanjakana na resy tolom-bahoaka zany rangaty eto Madagasikara ka dia maka hery atsika rehetrarehetra mampirisika atsika rehetrarehetra fa itsika no avy Madagasikara satra daholo Ya, ety tsy moramora ny amin'ny toerana misy ahy eto a fa ezana ihany gosy daty kanefa taipalomo tsy mahasoa mizaka ihany mba mambe fafapoatsika rehetrarehetra na ho an'ny kandidana ho atsika vahoaka dia zebakely mba vitako a no ataoko sao a dia raitsika ny président Ratsietso Zanzaka Manaona Tsonjobe anazava kely aminareo a zavatra ataon'io HCC io satria io ny teneninay foana hoe tsy mety io satria mitangilana meko ohatra farak'izay tsotra ianareo tao anatin'ny fanapa-kevitra nataon'ny HCC io namanay naratra io candidat Raobel dia zao ny tenenin'ny HCC tsy maninona hono izy na tsy manao campagne ary fa ny comité de soutien sy ny équipe de campagne hony afaka misolo azy misy tany ve ran'izao tontolo zao mbola nanao an'izany tsy mbola nisy zany hatramina tanin'ny tany tsy mbola nisy firenena ny teny hoe équipe de campagne na équipe de soutien no misolo ny candidat fa rehefa marary ny candidat miempitra ny fifidianana meko ohatra raha izay nareo dia zao ndray ny teneniny raha atao amin'ny teny gasy izy io andro Raobel hony ny lingilingy nandeha nanao fitarana antarambe fa efa fatany hony fa hitifitra ny gendarme ny adalanina keny hony ny HCC ve dia tokony hiteny an'izany fa nirahana ny gendarme andefa bombe de dispersion any amin'ny vahoaka zany ny gendarme zany alohany ny andefasany tsy le bombe de dispersion fa le bombe de dispersion mandratra mety mahafaty fa na bombe lacrymogène ary tsy maintsy manao sommation intelo izy tompoko tiry zareo tsy nanao sommation fa tonga dia nitifitra nefa eken'ny HCC
dia milaza ny HCC fa tsy azo ivalozana hony any didy avoakan'ny HCC. Mandanga omeko ohatra roa nareo azo ny ivalozana ny didy navoakan'ny HCC. Voalohany, ministry ny fitsarana tamina napetraka ny gouvernement collégial ny teny hoe tsy azo ivalozana io, kanefa ny voamaly dia azo ny ivalozana naverina amin'ny présidentiena andray ny fitondrana. Azo ivalozana io zany. Meko ohatra randray nareo. Misy avis numéro 7 HCC-AV tamin'ny 7 septembre 2018 izay no mamify ny fanapahana laharana faha-12 HCC bara D3 tamin'ny 9 septembre 2023 dia miteny hoe ao aorianan'ny fametraha-pialanan'ny flou anao candidat dia miato daholo ny mécanisme constitutionnel. Dikan'izany miato ny paikady mitondra amin'ny tsy fahafahamiasa na empêchement. Tsy tokony nazonao empêchement izy fa manina ny empêchena ny présidentiena Hermanana Razafimaeva. Dikan'izany azo ivalozana ny didy nataon'ny HCC satria ny didy nataony ihany no nitsahany dia ny empêcheny Hermanana Razafimaeva. Fa zao ny teniko aminareo, za tsy 6e dan, za tsy manao judo, za tsy 6e dan karaté, fa za milance défi any Andra Joel. Tsy 6e dan karaté, tsy 6e dan judo, fa za bac plus 6. Défi apetrako amin'ny Andra Joel raha masahy izy raha lehilahy. Andao tsika hanao débat télévisé. Antsoina daholo ny aina aman-jery malagasy, ny aina aman-jery eny apita. Dia resaka ny nationalité anao tsika. Fa raha mitondra prova anao fa misy zany hoe naturalisation par filiation, io anao dia esoriko ny candidature ako tsy candidat tsony a. Io anao dia ilatra any amin'ny arenako akakanjo orange. Dia anoana ny Andra Joel. Ka tsy misy za fa za matahotra. Fa raha ohatra kosa tsy voaprofonao fa misy ny naturalisation par filiation, dia anao manala candidature anao. Io anao satria anao tsy gasy ny dikan'izay. Dia farany mampitandrina satria maly ny président Ravalomanana ny teny. Fa misy baiko anao ny miteny amin'ireo chef district, chef lehibe ny tanàna hatrany amin'ny chef fokotany hoe mampidira anareo anaran'olona 500 isaky ny fokotany. Dia mampitandrina fa misy ny lalàna 2018-008 article 216 milaza fa mampigadra roa hatramin'ny 5 taona amende 400 000 ariary hatramin'ny 4 millions ariary ny mampiditra anaran'olona santoka any anaty liste électorale na manala ny anaran'olona any amin'ny liste électorale. Ka mampitandrina an'ireo fa lasa romikel be dia be nareo romi ny rany fa rehefa tratro romi ny elan'le ry izy ony tsy naniraka azy. Enareo zany raha ny amin'ny chef fokotany misy 18 000, 19 000 chef fokotany, misy romi 19 000 eto elany Andra Joel fotsiny enareo. Dia tavela eo nareo. Dia zay dia miteny fa hatrany amin'ny HCC, hatrany amin'ny chef fokotany, hatrany amin'ny chef district, mieritrereto taloha. Fa omeko anareo eto aloha ny anarany reto membre ny HCC. Zay maka décision tsy mitombina. Ny voalohany aminy Flora Rakotarsou, président ny HCC.
Monsieur Nelson William, au conseiller doyen. Madame Ratouvnel Nzaf, Razouar Nourou, Razouar Noursou, Germaine Bakoli, au conseiller. Madame Rakoutbe, André Marzona, Vloulinina Christiana, au conseiller. Madame Rakoutniena, Raveruan Tsimboula Tinyanyuna, Antonia, au conseiller. Monsieur Balrana Fidel, au conseiller. Madame Razana Drain Arson, Rail Manatsu Roundou Lucette, au conseiller. Madame Maranefson Rouzmiena, au conseiller. Valzay, Miss Van Seven, le Van Seven Rai, Surakura Tika, Faute Afatika, Sati, Tio conseiller ti. Monsieur Rasoul Nandasana Georges Amerlin, ti conseiller ti. Tenten, Faiz Tianosunia, ni décision ataony niasa se omaly raha ohatra tsy manara-dalàna izy le manakoroza le etomoro io e aza misy mikasy tanany nareo a aza mikasy tanana azy nareo a tsika tsy mitovy amreo a aza mikasy tanana azy nareo a avoay fotsiny fa zakasiana tanana zakasiana tanana tsika tsy mikasy tanana dia zao tsy maninona avelako ny elony raha zany torano to dia zao ty conseiller ray ty kosa ho te hafatsika satria izy ny teny fa raha vo tsy manara-dalàna ozy ny lalàna ataon'ny ACC izy tsy anaosiny dia le décision rehetra maly décision rehetra maly nataon'ny ACC tsy nanaosiny ty rangaty dikan'izany tsisy manara-dalàna reo décision reo dia te hafatsika monsieur Rasoul Nandrasana Georges Amerlin au conseiller dia magataka ny conseiller eo amin'ny ACC tsika miova fo nareo fa tetina ny dalo ara niova fo tsy matahotritsika mijoro foantsika dia zay miteny aminareo rehefa tsy miova fony eo amin'ny ACC manova ny décision nataony satria voaprofo teo fa tsy marina hoe tsy azo ivalozana ny décision ny ACC fa izy ara niala nanova ny décision efa nataony azo ivalozana zany ny décision nataony ACC zay miteny aitsy io ny décision nataonareo tamin'ny namanay André Raubel dia ato aloha ny fifidianana dia diovana ny fitsipy-dalao azonareo atao zany rehefa tianareo atao rehefa tsy manao an'izay izy rehefa mandeha ara-dalàntsika tsy mihetsika izy dino no ataotsika jenina fotsiny am'izao dia mandeha 13 mai tsika tsy marina hoe linina roa zany 13 mai linina roa zany tsy azony olona andehanana na latsinainy na talata na larbi na lakamisy na zoma na sabotsy na lahady isan'andro fen'olona mandeha na lakely kaonany hoe linina rosy tsy linina rosy zany no analakely tsy linina rosy no analakely tsika tsy matahotra ary zay nitarika anareo rehefa tonga ny andro eny amin'ny 13 mai tsika zay nitondra anareo tsika tsy manoatra ny andro rajoel ny azy ny olona naleva dia lasa izy moty any an-trano miafinafina
zay aloha ny avatra zay ny avatra rehefa tsy mihetsika izy mandeha 13 mai tsika tsy maintsy mandresitsika e ia ok lama uditsika lama rensika preta paranofista alefa ia 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 miarahaba asika neto Antsozombe misy candidat tena mampiasa le fitaovam-panjakana ampiasainy volan'ny banque mondiale am'le fizaragna vary fizaragna menaka ataony amin'ny agnarany malhonnête le candidat io malhonnête ampiasainy le avion ny maramila avion mpanjakana misy drapeau egny ary miaraka sy kombakomba nareo ao ny bani ianareo daholo mikarakara an'io le avion io ao miara misy kombakomba nareo ampiasay tobiliny BGRC ampiasaina daholo ny zavatra rehetrarehetra ampiasaina ny école mpanjakana ampiasaina ny bureau mpanjakana mitandrema nareo teo le niresaky misy mamoako vola ao amin'ny banque centrale zao avy administrateur atao taloha de maro olo fantatro ko mitandrema sy ho tratry farany le vola teriery amin'ny arena isaky après-midi enareo aza mieritreritry fa mipetraposiny zahay zay aloha fa sy matokony HEC koa mampalahelo zalaha mba nianatry droit avao anareo ao diregny décision navoakinareo fa zay de angononay daholo ny preuve rehetrarehetra ho ilaigny zay zavatry zay atoato afarafara eo rehefa miala ity fitondragny ity farany za mosy de lava resaky nanao fanambarana ny ray aman-dreny ny mpazaka ny tangalamena fa indrindra ny mpazaka tany amin'ny faritra Tsimosignanagny igny manomboky manakara farafangany vangain-drano igny vohipeno ny chance no taony mba miangavy asika rehetrarehetra tangalamena mpazaka ray aman-dreny notable erany Madagasikara manao ohatra an'igny koa satria zavatra mety misy zavatra nataonary zareo satria ireo koa zany efa voany sindrozy legny efa mahita e zavatra ataony ty fitondragny ty agny amin'ny toeragny misy anazy ka defa izay e fiangaviako misaotra tompolahy mankasisiko tompovavy Atangan tanana zay mbola volony Presenta Inana Samuzuela Marahaba na Tsontsombe Ya afakele anu Erikantselata Tim micro. Yeah, yeah! What? Woo! Yeah! Força série Malacácia e Fuazi Sorra tu
Isa. Salama be. Isa. Zao tsy mbola nisy ohatran'izao. Sambany tamin'ny tantara politika any Madagasikara no nisy candidat, izy indray no miakompanie ny mpanao muzika. Yala de tsy matory favarina mieritreritra. Yala de mieritreritra tsy mety mahita toria. Ny lalana no tiavine. Anareo! Ny fiainana ny ainande mafy. Ny omaly tany alay, ny androany eritreretina. Ny androany tany alay, ny ampitso eritreretina. Ny lalana no tiavine, miakatra sy mihidina. Ny fiainana ny ainande. Anareo! Ora miaramelo zay manana kasika tsara tarehy, lohana hoenyo dia voazarona tsara. Ora miaramelo zay manana kasika tsara tarehy, saina hoenyo dia voazarona kosa to manahirana. Fa mivezivezy ny fisainana ao anaty kasika tsy matombona. Ny fisainana fa mitady lalana ivoahanao. Rehefa misy rotaka mila egerotana aloha. Tsy mahitamerana ny baiko miaramela ka miady saina satria any alavitrane vandia manjanaka mifaralilany ankizy. Awa tanana tsy misy mpiambina. Ny awantanana tsy misy mpiambina. Ny awantanana. Tananarivo e Mrefroka Tananarivo. Mrefroka le roka iananareo fantatrareo ny dikany roka mafy. Saotra tompoko. Mihetsiketsika. Sawa dia raisitsika anay any matoa nahota jaune nirina vropolitika any atoko ARV. Ia ry atsonjombe tsy voavidy vola. Faly ravony tenanay manolotra ny araba soa, araba tsara ho anao ry Antananarivo. Ho an'ireo zay efa mahafantatra dia misolo tena ny candidat numéro 7 na ny candidat Andry Robella ny tenako. Raha mijery ny daty anio sika maneran-tany dia 18 oktobra
320. Ny eto Madagasikara kosa nefa dia tiako ny teny aminao fa manondro 7 Oktobra 7,770. Izany hoe tena ao anaty tolom-panafana isika amin'izao fotoana izao. Manao tolona mivaivay isika amin'izao fotoana izao. Aza mandrarakilo ambiandoha ianao ry Antananarivo, aza mandrarakilo ambiandoha ianao ry Madagasikara. Fandresena miezinezina no efa nahazo ny razambe atsika tamin'izany fotoana izany. Fandresena miezinezina no efa azon'ireo zokontsika ray aman-drenitsika tamin'izany fotoana izany. Fandresena miezinezina no efa azon'ireo mpitolona sy ny vahoaka malagasy tamin'izany fotoana izany. Noho izany, manana didy ianao, manana didy aho, manana didy isika hiaro izany fiandrianam-pirenena izany. Tsy azo omena vahiny ny tany, tsy azo omena vahiny ny fitantanana ny firenena, satria masina ny tanindrazana. Eto aho dia tsy maintsy hitodika kely amin'ny Cedrika, satria raha nanara-baovao ianao tamin'iny herinandro iny dia nahita ianao fa nanao SOS teny sady nandrabiraby ny président Robert Andry ny tenany. Tsotra ny amalitsika azy, veka tsy nisy ray aman-dreny teto amin'ny firenena nandritry ny fotoana maro. Veka hakamboty ny vahoaka malagasy nandritry ny taona maro. Satria mpianatra mitady vatsim-pianarana dia nivonoina tamin'ny fitaovam-piridina mahery vaika. Vahoaka tsy mana-tsiny tany Kongo dia naripaka tamin'ny fomba feno abibiana. Manana vaovao tsara ho anao ary Antananarivo, manana vaovao tsara ho anao ary Madagasikara. Aza matahotra, aza manay, Andriamanitra efa nameanao ray aman-dreny miisa 10. Ray aman-dreny hitatana amin'ny Madagasikara amin'ny tsaratsara kokoa. Ray aman-dreny ametraka amin'ny Madagasikara amin'ny metimety kokoa. Ray aman-dreny hitondra amin'ny Madagasikara lavitry ny fahantrana. Ray aman-dreny hitondra amin'ny Madagasikara lavitry ny délestage. Ray aman-dreny ametraka amin'ny Madagasikara eo amin'ny toerana tokony hisy azy eto anivon'izao tontolo izao. Ray aman-dreny izay ampanidina ihany koa ny hery Madagasikara. Ray aman-dreny vonona hamelona indray ny jirama. Ray aman-dreny afaka mamorona asa ho an'ny tanora. Ray aman-dreny vonona ihany koa hitondra ny fandriam-pahalemana eto amin'ny nosy malalatsika. Kanefa izao mbola tsy vita ny tolona, mila anao Madagasikara, mila anao firenena. Ianao izay mbola misalasala nefa resy lahatra amin'ny tolony kolektifa, mila manokan'andro ray ianao ho an'ny firenena raha ohatra ianao ko sahirana amin'ny antondra maro isan-karazany. Voalaza teo fa tsy maintsy faranana ao anatin'ny fotoana fohy izao tolona iarahantsika izao. Miantso anao ary, atsony ao atsimo, kotabainy ao avaratra, tsy maintsy mandroso itsika makany amin'ny fandraisana farany. Efa voalaza teo ihany koa fa misy dingana izay tsy maintsy lalovantsika, dia ny fidirantsika ao amin'ny place 13 Mai. Vonona ve tsy vonona? Tsy izy voavidy mbola, tsy voavidy mbola, tsy voavidy mbola, tsy voavidy mbola.
Mbola maro reo namana andray fitenenana eto fa dia tsy mitsahatra maka herentsika amin'ny fanatanterahana amin'ny fomba farak'izay aingana ity tolona iarahamana ity, itolona izay matimatesantsika ity. Makasitraka tompoko lahy, misaotra tompoko vavy. Ya, raha isika amin'ny orana be ny président Brunel Razafy anao fa manantitra ny fiarabanana Antananarivo toromarika nomeko, toromarika avy aminay kandida folo. Maro ny ekipa mpanohana, maro ny namana any amin'ny province manontany ety isan'andro, ahoana ny toyany, inona ny ataonay, anao propagande ve, anao fampelezan-kevitra ve? Mazava zao toromarika omenantsika androany zao. Inona ny ataonay, anao propagande ve, anao fampelezan-kevitra ve? Mazava zao toromarika omenantsika androany zao. Aza mieritreritra fampelezan-kevitra mihitsy. Aza mieritreritra anao propagande mihitsy. Mazava ny resaka rehetra mivoaka teo. Maro ny dingana efa nataontsika fa ny zavatra rehetra mivoaka mandraka tiany androany dia andraisana fanapahan-kevitra irosona amin'izay tolom-panafahana zay. Voalaza ny mpandray fitenenana teo aloha teo fa tsy mijanona fotsiny aminay collectif de candidat mihetsika fa misokatra ho tolom-bahoaka, ho tolom-panafahana ny Madagasikara. Ka ianareo rehetra komity, ianareo komity mpanohana rehetra manerana ny nosy zay miarady sy miombon-kevitra aminay collectif de candidat dia mivoria tohizo ny asa itolona. Zahay ireo efa mifamepetra satria zahay ary ifonana ny vahoaka malana ny resanay teo zay fa zavatra hafa ny nataony. Fa zahay ireo efa nanao dina, efa nanao tenerana fa tena hanamboatra marina an'ity firenena ty. Malagasy aloha, malagasy amizay tonga ny fotoana milanao zahay ary zahay dia hitarika hanamboatra n'ity firenena ity tsika. Tsy maintsy tafita io, tsy maintsy vita io satria oery tompo tandrazana, masina tandrazana, masina tandrazana, tsy maintsy tafita Madagasikara. Saotra tompoko lahy, makasitra tompoko vavy. Bola tsara be amarana ny fahaizam-pitenenana aoriana déclaration atao
ny filoha era zonary mampianina andehanantsika amin'izao tolona izao ka tsy hijanona isika raha tsy amin'ny fandraisana farany alao mba lazainatsika fa be angeny sakatsakana nanomboka tamin'ny heriny be ny sakatsakana avy amin'ireo tomponandraikitra mibana ny lalana tsy misy ny fiara-pitafitra ary zany natonga an'izao atao rivomamo tarakitak izao fa tsy anaiky izany tsontsika tompolataka fa izao alao hitan'ny rehetra fa na inona fa mendry fendrona dia etsika mijory isika sa isika folona isika tompolataka ka lazalazao ny rehetra apitapitao amin'ny namakoano sy ny ratsika teo fa isika dia no itolona ary iakatra ity tolona ity amin'ny ambony araka ny voalaza teo tompolataka tokony isika tokony ho say isika tokony ho vonina isika manomboka amin'ny alatsinainy izao zany dia amafiso izay fahafinoanantsika izay amafiso izay mba hitana fa isika reto dia marobe ary tsy vidimbola fa vonina foana tompolataka tsy isika rehetrany araka nyvoalaza teo fa eto tsy tsy mandrarotra koa isika misaotra miara-ny faritra maro samihafa tamin'ny heriny ary mbola mitoy amin'izao androany izao misy any amin'ny 30 any amin'ny faritra any notoerana zay misy ny tahaka izao tompolataka tsara ny alalatsika izany aza teo fa eto tsy mandrarotra koa isika misaotra ny any amin'ny mbola mitoy amin'izao androany izao misy any amin'ny 30 any amin'ny faritra ny notoerana zay misy ny tahaka izao tompokilasy tompokavy tsara ny alalatsika izany fa tsy isika eto fiany no manao izao tolona izao fa be no miray fo amin'isika ka noho izany ny tenina dia zao mampirisika atsika saitsika mijoro mivonoana isika fa tsy maintsy tonga amin'ny fandraisana farany isika tompokilasy tompokavy satra tompoko mbola tsara ve mbola tsy te ody ve alohan'ny déclaration oentin'ny président Ratsiraka dia ray tovovavy anankiray mahafinaritra reo tsy ny afatra oentina mody daholo mifako rehefa avy eo zay le afatra fa tamin'ny herintsika somaro be ny tsika moendry eo mbola tsara tsika jiaby le mikabarotsy de spécialitéko fa iangaviko fotsiny atsika niany anova tonikira ary ty hira ty tsika jiaby Uzliana Robera te uznareo inna uvatsika tonikira ao satsao fonna tsika no vatonikira androany te uvana koa tatara sa manaona taware ambony dawale arintanatsika se petrapetraka iza le tana tovy ambony esa le tanano ao fakofay Robera
kinao robe andokindoky haninao zay dalahinao mitomany ao malaelo ao robera c'est fini dans la vie nareo nareo robera Zanchimila tena sira manzari sira osa ciao io pia repipi repipi osa ciao io pia angabu tangan jika ngabu ayaji hitaku iwaka ayaji hitaku zain sote Robera Isa we Isa Isa Zanchimila Tena sira manzari tsy piasa nao andokindoky haninao zay tsy olo adalanao akatakadalahinao mitomany ao malaelo ao robera c'est fini dans la vie Zanchimilanao Isa Isa Zanchimila tena sira manzari sira osansia mandesa tsy mandesy tola atao febony ary hagnapo tanatsika hagnapo Robera mamulava, signora latibare, Robera mamulava, signora latibare, Ausa ciao chica, Robera, Zanchimila tena sira manzari ambony tanatsika misotisoty agnapo se manaiky fa mandresiny tolona avokony tanna sady misoty nareo petrapetraka ambony tanatsika agnapo misoty Vita anota lomba nisy bango anaova isa lanova zarambe malzaky talandoha kaiky tsy spectacle nakanisako teto fa itolona tsy maintsy mandresiny tolona tompoko sotra betsaka makasitraka asiteka ho an'ny artiste rehetra androany
Ya, sautika dia hidra amin'ny fanambarana izay naitsatsika isolo tena kandida ny président Roland be. Yang ganteng kandidatnya collectif des candidats nandritra izay herinandro maromaro izay manoloana ireo fandikan-dalàna nisy eto amin'ny tany sy ny efa samy namaly ny andro ny syndicat ny ray aman-dreny ara-drazana ny antoko sy vodronana politika maro ny fikambanana samihafa mba hisiany zany vahaolana izay kanefa dia mbola miziriziry sy minia manao be marenina trany ny etsy-ankilany ang mbola mitoy atrany ireo fandikan-dalanana ataon'ireo androm-panjakana sy mpitondra fanjakana ankehitriny anomezana tombontsoan'olo tokana izay amafisinay atrany fa kandida vahiny. Mbola hita zany farany teo tamin'ny fanaovany HCC Amboletra nametraka ny général retraité Richard Valman. Manoloana izany rehetra zany dia mitodika sy miantso anareo polisy sy ny folo an'da zahay. Ianareo no tandroka aro ny vozona, ianareo no antoka afaka iaro ny fiandrianam-pirenena. Miantso anareo zay mba hijoro andray ny andraikitra feno tandrifa anareo mba hisiny fifampiseresana mpanao politika andatabatra boribory hitadiavana vahaolana manoloana ireo fandikan-dalàna sy ny crise maro sosona eto amin'ny firenena. Manamafatrany ny antso atao amin'ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka mba irahina hijoro ary tsy anaiky lembenana ho tombontsoa ambony firenena sy ny vahoaka malagasy tompolasy tompovavy. Androany natao teto Antananarivo fa 20 oktobra 2023. Soda Topokla, magazine ka Tompovavy. Ny candidat anankifolo zany dia nanao somian'io daholo tompolasy Tompovavy ary aterinay amin'ny ministère ny défense Rapiso. Ny candidat anankifolo zany dia nanao somian'io daholo tompolasy Tompovavy ary aterinay amin'ny ministère ny défense Rapiso. Madagasikara ataninda masina tuku lumfasunnume irazanay talu mafi bitsangana ritalu bitsangana samanalaya saunoa tusadiu Ijuru sai Ola misula betu bemira be Mafi Ajara tunjepe
Thank you.